Ho an'ny Nosy Be kosa itsika amin'ny fanadidina manaraka lafiny sosialy gaboraraka ny famovozana ao Nosy Be na mikasika ny tsy fananana taratasy ara-dalàna zany na ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny famovozana. Anisan'ny olana amin'izany ihany koa ny fivezivezen'ny bajaja satria dia ny 100,000 ireo ihany no manana taratasy ara-dalàna afaka miasa. Manoloana izay dia nisy ny fidinana ifotony izay nataony teo anivon'ny commune ao Nosy Be. Fanadidina miaraka amin'ny namana Volasoa Ravelson. Efa mahery ny 2 arivo nisan'ny bajaja miasa eto Nosy Be amin'izao fotoan'izao kanefa zara raha ny 100,000 amin'izany ihany no ara-dalàna na bajaja na mpamily. Amalohan'izany dia nisy ny fidinana tampoka izay nataon'ny mpiasan'ny commune sy ny centre fiscal tamin'ity herinandro ity. Bajaja 330 no fantatra fa tsy ara-dalàna tamin'izany satria efa misy ny famantarana manokana na hoe autocollant apetaka amin'ireo bajaja ara-dalàna. Tsy arakaraka ny amarozan'ny bajaja izay hitantsika mandeha amin'ny lalabe io ka hoe firy amin'ireo iny magnara-dalàna. Tsy mahampy 100,000 izy ireo magnaraka amin'ny lalabe io zay tsy ara-dalàna, tsy amina patante fo zay. Eo moa ny raha hafa, tsisy assurance, tsisy sasany na ny mpitondra izy tsisy nata permis. Igny moa samby amin'ny tompony andraikitry ny fanandrifizy fa ninay dia hoe fagnara-maso amin'ny fantaovan-ketra. Io karaha ataony asa jiaby ny mpitatitra dia soumis amina fagnifana impôt koa, impôt synthétique plus précisément. Fa indrindra io bajaja io efa misy fetra efa ny ferany lana hoe zao ka nagnino moa ny sasany magnefa nagnino tsy magnefa. Ekenya nandalo fotoagna sarotro ny firenena indrindra tsika Nosy Be teto tagnatina fotoagna lavalava ary zegny naviagna tagnatin'ny taogna hoe tsisy raha etsika natao mihitsy. Amizio miaraka mahita atsika fa hoe efa miamaletry ny lalana mba tokony samy miezaka mba ho fagnatsarana ny vola miditra ho an'ny commune sady indrindrandrindra mba hoe isiany fampagnaran-dalàna eo amin'izay hoe fitaterana antanana ely ny Nosy Be. Ny tena olana raha ny fanazavana dia ny ankamaroan'ireo tompona bajaja dia olona mahitahita sy mpiasam-panjakana ary mpandraharaha ka ireo mihitsy no anisany tsy manara-dalàna. Efa tapitra tamin'ny faran'ny volana marsa teo ny feim-potoana farany izay tokony handoavan-ketra, mbola nomena feim-potoana fanampiny anefa ary narahina fanentanana sy fampahafantarana ireo tompona bajaja.